Merhaba atoko lasoko vava no manaraka ny mety toetry ny andro rano saramizana-bolana androany dia misy ny rindrin-drahona ato atsimon'ny nosy ato hitondra rotsakorana ho an'iny morontsiraka atsimo atsinanany nosy iny moa izay any androny rahampitso etsy an-daniny dia tsy maro tera be ny apaka ao an'iny ilany afovoany andrefana sy ny afovoantany iny hitatra miandalana any amin'ny tapany avaratra andrefana moa izay ao anatin'ny roa andro ho avy raha ny maripana kosa indray any dia isy vidinany kely ny maripana niny ilany atsimon'ny nosy iny raha ny 5 andro ho avy kosa dia tsisy ny fiforonana rivo-doza mety akasika ny Madagasikara raha ny mety toetry ny andro any rapitsoma dia anorana tandrifon-drahona ny faritra fitovonany atsimo atsinanary manodidina ny taolanaro ny ambony moa dia ho maina tanteraka na dia ho lalovandrahona ary any tapany avaratra atsinanana sy ny ilany afovoany andrefana ary koa ny afovoantany nosy iny ny tolakandro kosa indray dia anorana tandrifon-drahona mety arahakotroka ny atotan'ny melaky sy menabe ny afovoantany ary ny ilany atsimo atsinanany nosy iny ny ambony moa dia hijanona ho maina trany ana izy koa ny tandrifon-drahona vitsy manodidina ny ambanja sy analalava ary nosy be ny alina ny maripana ina ho an'ny rapitso 10 degré ny maripana ambany ho an'ny afovoantany 17 ka hatramin'ny 30 kosa ny maripana ambony 17 ka hatramin'ny 1.30 ny maripana ho an'ny ilany atsinanana raha toka 2.30 ka hatramin'ny 4.30 kosa ny ilany andrefana manodidina ny 17 degré ny maripana ambony ho an'ny Maevatanana raha ny androny alarobia kosa indray dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny tapany maraina fa raha ny tolakandro kosa indray dia isy ny orana tandrifon-drahona mety arahakotroka ho an'iny ilany avaratra andrefana ny atotan'ny melaka ny afovoantany ary sy ny ilany atsimo atsinanany nosy iny ny ambony moa dia saika ho maina amin'ny ankapobeny ny maripana ho an'ny androny alarobia ary 10 degré ny maripana ambany ho an'ny afovoantany 9 ka hatramin'ny 17 ny maripana ambony 7 ka hatramin'ny 2.30 ny ilany atsinanana raha toka 1.30 ka hatramin'ny 3.30 kosa ny ilany andrefana ny 8.30 hatramin'ny 7.30 ny maripana ambony ao amin'ny ilany avaratra andrefana nosy iny ny androny alakamisy kosa dia mbola mitovy amin'izay ihany koa mbola ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ny tapany maraina na somary ho lalovandrahona ary ny ilany avaratra atsinanana sy atsinanany nosy iny ny tolakandro dia isy ny orana tandrifon-drahona mety arahakotroka ho an'iny ilany avaratra andrefana ny atotan'ny melaka ny afovoantany ary ny tapany atsimo atsinanany nosy iny ny ilany atsimo andrefana moa dia hibalika hatrany maripana ho an'izay androny alakamisy izay 9 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana ambany ho an'ny afovoantany 10 hatramin'ny 20 kosa ny maripana ambony 7 ka hatramin'ny 1.30 ny ilany atsinanana raha toka 2.30 hatramin'ny 3.30 ny ilany andrefana manodidina ny 17 degré ny maripana ambony ho an'ny Maevatanana. Raha izay ny makasika ny mety toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy dia makasika ny faloton'ny rivotra kosa dia mijanona ao ambony ny tany faloton'ny rivotra eto Antananarivo ary mety ankarary ireo olona marefo izany avo efatreny hoarina amin'ny fenitra nasionaly sy ny fetrany OMS izany refy voaray izany ao anatin'ny 3 andro ho avy dia vinavinaina hijanona ho ambony izay tany faloton'ny rivotra izay vinavinaina isy azany orana tandrifon-drahona ka tokony hitandrina trany araka izany ireo olona marefo amin'ny faloton'ny rivotra. Izay ny meteo anty anio ty manome fotoananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.